Faly miarabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nahatratra ny sakafom-panahy alatsinainy faha 20 ny volana avrila 2024. Mbola ao anatin'ny lohahevitra toy izao hatrany isika hoe mpandresy ny tompo. Mivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao izahay ny amin'ny fitahianao, fitantananao anay nomenao herinandro vaovao indray izahay dia nomenao ihany koa izao sakafom-panahy izao indray. Tahiry manokana ary ny fiainanay ny amin'ny fanarahana izao sakafom-panahy izao mba hitera-boka-tsoa hanova ny fiainanay fa indrindra hampitombo ny finoanay anao, ny fitiavanay anao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay vavaka. Amen. Amen. Koritianina voalohany toko 5:10, ny 420 ka hatramin'ny 20. Koritianina voalohany toko 5:10, ny 420 ka hatramin'ny 20. Ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany ka amin'izay dia atolony ho an'Andriamanitra iray ny fanjakana rehefa nofoana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena, fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny eo ambanin'ny tongony. Fa na dia ataony hoe aza ny zavatra rehetra no nampanekena dia fantatra marina fa tsy mba isan'izany izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra dia ny tenany zanaka koa aza no anaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Amen. Ray masina, manomasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo manantitra ny fiarabana tsika tsirairay avy amin'izao sakafom-panahy anio izao indray dia ho aminao ny fiadanan'ny tompo. Amen. Ny Koritianina voalohany toko 5:10, ny Koritianina moa zany i Paoly nanoratra azy dia marihana fa hoe nisy boky nisy epistily anankitelo izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Koritianina. Ny Koritianina ilay voalohany tsy hitany nalehany fa efa faharoa zany ty ataontsika Koritianina voalohany ty ary ny Koritianina fahatelo zany ny Koritianina faharoa atsika io. Fa tsy le voalohany na faharoa fahatelo no important fa le tenin'Andriamanitra ao anatiny. Raha mijery manko ty toko 5:10, ny 420 ka hatramin'ny 420 ity misy rehetra be da be mandeha ny rehetra farany rehetra zao ny rehetra fandao jerevantsika tsikelikely le izy. Rehefa mijery manko tsika ny 420 dia izao no ambarany eo hoe ary rehefa afaka izany dia avy ny farany. Rehefa miresaka an'izany hoe farany zany tsika telosy amin'ny teny grika dia milaza fahatanterahana izany, fiafarana izany, tanjona farany izany. Ny farany tsy miresaka izany hoe faran'izao tontolo izao fa fahatanterahany drafitry Kristy izany, drafitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ny izao tontolo izao. Rehefa tonga ilay faran'izay dia inona ny zavatra mitranga? Atolotra ao an'Andriamanitra ny fahefana rehetra, atolotra ao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fa tanteraka ny drafitr'Andriamanitra eo dia izay mihitsy le izy ho atolotra an'Andriamanitra ny eto amin'ny 420 ity dia ny fanjakana rehetra. Dia eo amin'izay no anafoanan'Andriamanitra ny fanapahana rehetra, ny fahefana rehetra, ny hery rehetra, satria tsy misy afa-tsy Andriamanitra zany ny amaranany azy amin'ilay 5:20. Tsy misy antony afa-tsy Andriamanitra irery ihany hofanana avokoa ny zavatra rehetra. Ny tiana ho lazaina amin'izany rehetra zany ry havana dia izao: hifarana anie ny fiainantsika ety ho avy anie ny fotoana izay tapitra ny andronao ety fa amin'inona no anakinanao ny fiainanao?
amin'ny fanapahana va, amin'ny hery ety an-tany va, amin'ny fahefana ety an-tany va. Fa izao e, aza manakina ny fiainanao am'ireny. Ilay hoe fanapahana sy ny fahefana sy ny hery ety an-tany zany, aza kinina amin'izany ny fiainanao, aza miantehitra amin'izany, aza miantehitra amin'ny resaka vola, aza miantehitra amin'ny situation-nao zao, tsy amin'izany ny anterany fa amin'Andriamanitra irery ihany. Ny faharoa ry havana de ny andiny fahadimy amby roapolo eo de teneny mihitsiny hoe Kristy no manjaka ary hamongotra ny fahavalo rehetra. Andimy fahaefatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo no tena hoe ahitantsika an'izany rehetra izany. Tsy maintsy manjaka izy ary ataony ambanin'ny tongony ny fahavalony rehetra. Mametraka izany ry havana ny fahambonian'Andriamanitra, ny fahefana faratapony apetraka Andriamanitra. De miverina am'le teo indray aza miankina amin'ny fanapahana ety an-tany na fahefana na hery ety an-tany ianao. Fa raha anankina ihany ianao de ankino amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ankino amin'Andriamanitra ny momba ny fiainanao rehetra, ankino amin'Andriamanitra ilay nandresy izao tontolo izao ny mombanao. Ndao tsika anoy e, manomboka amin'ny andininy fahaenina amby roapolo de ambarany eo le fahafatesan'ny fahavalo, ny fahafatesan'ny anambarany hoe lay fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Tsy misy mihitsy na olona anankiray izy ety an-tany maharesy ny fahafatesany afa-tsy Jesosy Kristy. Ary zay no mampiseho fa zava-dehibe ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Mba haninona? Mba ahatonga anao ilay mino an' Jesosy Kristy, ilay mametraka ny rehetrarehetra eo amin'Andriamanitra, handresy ny fahafatesana koa, hiara-hitsangana amin'i Kristy ihany koa, handresy ilay fahavalo farany de ny fahafatesana izany. Rehefa miresaka fahafatesana tsika de tafaresaka ihany koa inona moa ny fahafatesana zay misy, karazana fahafatesana zay misy amin'ny fiainanao. Rehefa tsy samy joro vavolombelona ianao de efa karazana fahafatesana izany. Rehefa tsy samy tory ny tenin'Andriamanitra ianao de efa karazana fahafatesana izany. Rehefa mba irahana ianao hitory filazantsara ka hozy ianao aleo ny hafa manao an'izany fa tsy za, mbola tsy vonona ny am'izany ny andehanako aty tsy andehanao an'izany fa hiasa. Karazana fahafatesana izany, ary izany no mila resentsika ety am'izao tontolo izao, satria manana an'i Kristy ianao, manana an'i Kristy izao. De ahoana nefa ny hatanteraka an'izany? Mba hahatonga anao hatanteraka an'izany de apetrao eo amiko ny soratra masina, apetrao amiko ny fanahinao rehetra. Fa izao no tantana izany. Tsy misy zavatra afaka apetraka, tsy misy zavatra afaka hotazominao ao amin'ny tenanao ka hahatonga anao handresy. Hotazominao ao ny voninahitra ao, tsy hahatonga anao mpandresy io. Hotazominao ao ny fahefanao, tsy hahatonga anao mpandresy io. Fa ny famelanao an'izany rehetrarehetra zany eo am-pototry ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, eo an-tongotry Jesosy Kristy, fametrahanao an'izany rehetrarehetra izany, eo no mahatonga anao ho mpandresy, mahatonga anao hiara-hitsangana amin'i Kristy. Okizay fa lava loatra, tahian'Andriamanitra. Vavaka tsika, Andriamanitra rainay eo hameo anay amin'ity anio ity ny ahay hanankina ny fiainanay manontolo eo anatrehanao hiantehatra amin'ny herinao tanteraka izahay fa tsy amin'ny zavatra hafa akory. Fa Andriamanitra efa naharesy ny fahafatesana ianao ary te hampandresy anay ihany koa. Dia indro ary izahay manolotra ny amin'ny fiainanay, manolotra momba anay rehetra, indrindra fa ireo izay endrika fahafatesana any anatinay ihany tolotra eo am-pelatananao izany hiara-hitsangana aminao Jesosy Kristy,
Izay efa nandresy ny fahafatesana dia ho mpandresy ihany koa izahay. Dia misaotra iray amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay vavaka. Amen. Amen. Eny aravana dia mirary soa indrindra. Samita in'Andriamanitra indray.